Riavana milalo amin'ny tompo, ampifaliana anay no andraisantsika ny mofinaina ho anio amin'ity sabotsy 2 Mey 2024 ity. Ampitombona amintsika manakirivany ny fahasoavana sy fiadanana amin'Andriamanitra Ray sy Jesu Kristy tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Velim-piderananao zay reo noho ny amin'ny alehibe fitiavanao ka nomezanao anay indray ty ora sy fotoana ity, zay anomezanao anay ny mofinaina anay amin'ity androany ity. Dia vokiso zava-tsoa ny foam-pananay mandrosoanay manakariva amin'ny fahatsarana rehetra sy akalazana anao amin'ny ataonay rehetra. Dia miteneny ianao tompo fa voninkazo izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo no manazava mivavaka izany. Amen. Ny Efesianina toko voalohany 17 ka hatramin'ny 20 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity asa sabotsy 2 Mey 2024 ity. Efesianina toko voalohany 17 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy, izy nananantsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana amin'ny fahadisoantsika araka ny hareny fahasoavana izay nataony be ao antsika tamin'ny fahelena sy ny fisainana rehetra, rehefa nampahafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitrapontsika araka ny safidiny izay nokasainy ny tenany, natanterahany ny fitondrana tao manaka tapiky ny andro voatendry, hanangona ny zavatra rehetra ho ray amin'ny Kristy na nan-danitra na ny dia-tany dia ho aminy. Ao aminy koa no anaovana antsika olovany rehefa nitenenina teo isika araka ny fikasany izay maheva ny zavatra rehetra araka ny akasitrahany fony, mba ho fiterana amin'ny voninahiny izay nanatenan'i Kristy rahateo. Ao aminy koa no ianareo rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo, eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanamasina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatra ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana amin'ny voninahiny. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia ambarany apôstôly Paoly mazava tsara fa Jesosy no ananantsika fanavotana tamin'ny rahan'i Kristy tokoa, dia nahazo ny famelana amin'ny fahadisoantsika isika, tsy noho ny herintsika izany fa araka ny fahasoavana. Natolotra maimpoana ny famelan-keloka tamin'ny rahan'i Kristy izay nalatsany ho avitra no voatantsika atso antsika ihany fa ho an'ity izao tontolo izao ity. Rehefa mino izany tsika sy manaiky fa marina izany dia asian'Andriamanitra tombo-kase teny fanahy masina. Ary io fanahy masina io dia maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Io fanahy masina io tia mankalaza an'Andriamanitra. Io fanahy masina io tia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ity androany ity rehefa manaiky tsika sy mino fa Jesosy efa nanavitra antsika ho afaka amin'ny foatantsika rehetra, sady nanadio antsika tamin'ny rany ho afaka amin'ny sy fahamarinana rehetra, dia nahazo famelana heloka isika, dia men'Andriamanitra tombo-kase teny fanahy masina. Izany no ahafahantsika tia manome voninahitra an'Andriamanitra, tia mankalaza azy ary manao izay akasitrahany ko amin'ity tontolo andro ity. Aokantsika ino sy atoky fa efa nanavitra antsika amin'ny tompo, ary efa nanadio antsika tamin'ny rano soa izay latsaka tao Kalvaria, ary indrindra izy koa manome antsika amin'ny fanomezana dia ny fanahy masina, ka tonga antsika ho tia manome voninahitra an'Andriamanitra, tia manao ny sitrapony ary manao izay akasitrahany amin'ny atontsika rehetra. Dia izany tokoa ny fiainako sy ny fiainanao amin'ity tontolo andro ity mba ny fitarian'ny fanahy masina. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha io fa lehibe ny fitiavanao anay, nina nanavotanao anay tamin'ny alalan'ny zanako, satria vita amina fony rany sy nandatsaka ny rany izay ampampadio anay ho afaka amin'ny sy fahamarinana rehetra ka nahazoanay famelan-keloka. Ampy anao izay ino sy atoky izany ary fitotra amin'izany ary tsy saraka aminay zanako sy anananay famelan-keloka sy fanavotana tamin'ny rany. Dia menao indrindra koa izay fanomezana ny fananao masina izay mampandeha anay araka ny sitraponao sy mampatsiaro anay izay marina rehetra izay nataon'ny zanakao, ary mahatonga anay koa
kasaka mandrakariva zay anomezana voninahitra amin'ny anagnanao ary anao zay akasitrahanao amin'ny ataony rehetra teo. Fiderana amin'ny voninahitra tokoa ne ny fahavelomanay am Jesosy zao sy amin'ny androm-piainana rehetra akrabe ny fitariny fananao masina. De sitrakay ny ary vavaka hoe anay zay nandanitra masina ne naranao ho tonga ne ny fanjakanao ataone sitraponao ity tany tahaka ny andanitra menaniny amina sahazo anay mamelany elokay tahaka namelana zay mioka taminay izay mitondra ny fakapana fa manafanay amratsy manao fanjakana sy hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ne zotodrano tononona amin'ny naharaisana karafana masina izao fiadanany ho an'ny ralahy ary fitiavana amin'ny finoana amin'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy tompo ny fahasoavana ne eo amin'izay rehetra tia ny Jesu Kristy mitsika amin'ny fitiavana tsy mety levy. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.